Zay ka. So rehefa tsara be tsara febe tehaka ao amin'ny dia fanomerava atsika rena re avatraty famarana ny herinandro fianakaviana toa ilay mpanaokosy roa arivo ireo hevitra izay nina hoe sadesana hifampahirezana dia hoe tanora mananja ny idin'Andriamanitra tanora mananja ny idin'Andriamanitra tsy avatratsika rena mizaso hoe idin'Andriamanitra ina zao ny didy folo fantatrao iny didy fantatrao any mahireza ny sakafo mananjana rainao sy ny reninao famarinjeny pasty didy anankiray izy ina didy fantatreny mpanafijaona hely ina didin'Andriamanitra fantatrao didy folo fantatrao tsy mahata di folo itsy hoe rajaona le volona fotraray ina anankiray fantatrajaona e manajany rainao ndreninao lasa mangala lasa mamon'olona lasa mijanajana zavatra tokony ao zaitsika mampiavaka ny didin'Andriamanitra io dia tsy mitovy amin'ny fomba fijeritsika ny antsotsika hoe didin'olombelona rehefa manky an'io didin'Andriamanitra io ao amin'ny didy folo dia zao eo Exodo faharoapolo zaho Jehovah-Andriamanitra nitokanao nivoaka avy tao amin'ny trano nahabevezana koa aza manan'Andriamanitra hafa ianao fa izao zay ny voalohany aza manasanojavaka fa sokitra ianao zany hoe raha toa ka jerena ny teny hebreo nanoratana ilay teny raha mijery tsara ny teny hebreo nanoratana ny teny n'Andriamanitra izao tsy aza ny voalohany amin'ny teny hebreo any dia lo le izy ny lo any dia azo adika hoe aza tsy manino fa ny tena heviny voalohany antsoina hoe lo dia tsy zany hoe raha tena raisina arabaky teny midika ny teny io dia izao za Jehovah-Andriamanitra ao no mitondra anao nivoaka tany amin'ny trano nahabevezana dia izao tsy anan'Andriamanitra fa mihitsy ianao afirma ty fa le iza tsy anan'Andriamanitra fa mihitsy ianao tsy anao saryjavatra voasokitra ianao aiampoky eo anatreha tsy amon'olona ianao tsy hijangajanga ianao tsy anaova volombelona mandaiky ianao anameloka ny namanao tsy ritra ny zavatry ny namanao samy hafa be hoe aza mangalatra fa hoe tsy angalatra mihitsy ianao fa izao ny dikatentsika no missionnaire sy ny dikatentsika malagasy manao hoe aza tsy hoe diso koa ny teny aza tena mahadika azy mihitsy fa izao tsy dia tena amin'ilay heviny tena izy ihany fa izao hoe tsy amono afirma ty fa izy milaza zavatra hoe miabo zany fa tsy zany hoe mahamaiky an'Andriamanitra tsy mifandrarana koy tanora mitandrina ny didin'Andriamanitra ina tena tenena am'izany fanazavana zany zao zany malagasy ianao malagasy ndray aman-dreny tahaka anay rehefa mitaizay zany zanaky ny repobika faharoa miady tamin'ny filaharam-bary filaharana savo gymnastéphine tamin'izany fotoana zany aza ny bagrave dia basomakry zany hoe banaovana dia manamitenitsena dia barena atao tamin'ny crochet reny fa tsy le ba ohatrany génération deuxième république rehefa mandinika zany hoe ohatran'le sosoantaza reny ny balo lehibe tamin'izany fotoana zany
tsisy Kristy eto Madagasikara. Dia ny tezananay zany a dia ny ray aman-dreny mbola ancien régime mbola tranainy zany. Dia ny fomba fampianatra dia izao ny antsoinao io mana be dia mampahafantatra anao ny zavatra tsy tokony ataonao. Rehefa mitaizanao a dia izao ny ataoko hoe mitaiza dia izao ny atao hoe mitaiza tamin'ny tao malagasy. Dia ny hoe mampahafantatra anareo manao hoe zao no tsy tokony ataonao manaka, zao ny zavatra tsy tokony ataonao manaka. Fa zay tokoa ve Baiboly? Ny Baiboly ve tena mahamaiky azy? Ny didin'Andriamanitra ve tena mahamaiky azy ampahafantatra anao ny tsy tokony atao? Zay ve? Dia ny taony mahafantatra hoe ny zavatra rehefa atao hoe aza dia tsy azo atao zay. Ny zavatra rehefa atao hoe aza ny taony dia tsy azo atao zay. Dia zay mahatonga antsika rehefa miteny hoe aza miberiberitra, aza mietiketitra, aza mandehaneo am-piangonana, aza miarasovasotrany, aza mananiany, aza mitomanamana, aza kitikita, aza mandehandeha. Zany hoe fantatry ny missionnaire rehefa nandika ny Baiboly izy fa ny zavatra rehefa atao hoe aza ny Malagasy dia faty zay. Rehefa ny tena atao hoe aza dia faty zay, tsy azo atao zay. Zay mahatonga ny fikavana ny faty toka, tsy azo atao zay. Antsika Malagasy rehefa ny tena manao hoe faty nay zany, faty ny raza nay zany izao zavatra tsy azo atao zay. Zavatra tsy azo banina tena hoe zay a fantazanay mihinana voke. Dia tsisy olona maneno voke zany tsy olona dala satria fantazanao izy. Rehefa faty dia tsy azo atao. Noho zany rehefa nandika ny didifolo ny missionnaire dia fantany dika ny teny hoe aza satria na anthropologie be izy. Izy manao hoe atao ve azy. Fa ny dikany efa dikany lova aloha teny azy. Fa ny dikany lova aloha dia izao anao an'izao mihitsy anao. Tina mitsika tina zany didin'Andriamanitra raha amaky amin'ilay Baiboly. Fa tsika manao hoe maninona tsika Malagasy rehefa mitaiza, maninona no fandarana matotsika no. Fa maninona tsy ilay zavatra tokony atao lazaina aloha. Rehefa malaza hafatra dia menarana zany. Menarana hoe raha tena hoe aza mandehandeha fa maninona tsy tenenina hoe petraka tsara. Nahoana ny tenena hoe aza mitabataba fa maninona tsy tenenina hoe mangina. Nahoana ny tenena hoe aza rovana malongo eto na hoe aza anariana fako eto fa maninona tsy atao hoe ato arinany samy hafa mantsy ny tena manao hoe aza arina aza anariana fako eto sy hoe ato ny fako arina. Rehefa miteny hoe ato ny fako arina dia tsy maintsy asika inona eo? Tsy maintsy asika fanary fako. Fa rehefa miteny hoe aza manano fako eto izao tsy responsable. Ary azay nakray tokony ohatsy atsika raha aman-dreny rehefa manapena rotan'olo raha aman-dreny rehefa nirinany dia milaza zavatra mahitsy tsy mihinana zany mba miova ny saina manao hoe ny zavatra tokony ho atao aloha mitenenina. Raha mitenina manao hoe atao am-piangonana tsy tokony hietsiketsika dia izao zany atao am-piangonana ny tokony ho petraka tsara. Ny Baiboly anaka dia izao. Rehefa miteny hoe didin'Andriamanitra ny Baiboly dia izao. Tsy hoe mampahafantatra antsika fotsiny ny zavatra tsy azo atao azy. Ny didin'Andriamanitra tsy fitanisana fotsiny ny tsy tokony atao. 18 taona mietraka ny folo zay. Ndraindray olona mietraka manao hoe ny maha-kristianina na ny kristianina dia olona mahafantatra zavatra be dia be tsy azo atao. Ary ndraindray olona mietraka fa ny filazantsara dia fitanisana ny zavatra tsy azo atao. Hoe zany hoe fitorina ny filazantsara zany dia mahafantatra hoe mitoro ny filazantsara hoe dia mahafantatra aminao fa tsy azo atao ny fototoka, tsy azo atao ny mamono vary, tsy azo atao ny mangarana, tsy azo atao ny manday, mahafantatra anao anio zany azy filazantsara. Tsy zany anaka ny filazantsara. Filazana mahafantatra fa tsy filazantsara. Ny filazantsara tsy fitanisana no tsy azo atao ny voalohany indrindra. Tsy mandà mihitsy fa tsy ilay tsy ilaina fampahafantarana azy azo atao tena ilay inona moa Jesosy raha makatsirana zany voalohany indrindra. Fa izao ny Baiboly, ny testamenta taloha, ny atsasany
ao soatra masina dia mampahafantatranao ny tompony atao. Ny lalàn'Andriamanitra dia midika ny teny hoe Tora, lalàna, dia tahaka hoe iny valintsika manao hoe ity lalàna kandiana. Noho izany izao ny didin'Andriamanitra misy karazana mifamirana zavatra anankiroa. Voalohany, fampahafantaranao ny tokony atao, ary ny faharoa, fampahafantaranao ny tsy tokony atao. Zay ny didin'Andriamanitra. Raha olona mahafantatra fotsiny ny tsy tokony atao, tsy ilay. Atao ve miarana mitantely aloha zany, wakati ny sotro fitiavana. Dia teneniko aloha miarana mitantely. Lany ianao manaka makany sotro fitiavana. Dia izao ny lalana tsy alehanao no teneniko. Miala mabatana mitantely ianao manaka, dia tsy mena tsiny. Dia midina ianao a. Dia avy eo ianao mahita lalana kely dia tsy mena valatra. Dia mahitsy foana. Dia midina kely ianao a. Dia tsy miankavia ianao fa manaraka ny mahitsy iny any. Dia rehefa kelikely ianao a dia tsy mena tsiny. Fa midina kely a. Dia avy eo mena. Dia avy eo tsy mena tsinana. Fa mahita kely dia tsy mena vala. Dia mahitsy ianao a. Dia mahazo vala dia misapana kely ianao a. Dia mamoy ianao dia tsy mekadrefana sady tsy mena tsinanana. Dia tonga ianao. Tonga zasy tonga. Indraindray ny verentsika ny didin'Andriamanitra ho fampahafantarana fotsiny ny zavatra tsy azo atao. Tsy mahita EPP ianao eto Madagasikara, eto Antananarivo hitako aloha. Ny EPP ankabeaza hitako eto Antananarivo tsy misy secte tsy miambina ao aminy rehefa lady. Lanako amanana moniko eto anaty hazo, midina amin'ny EPP filoha. Jereo fa rehefa mety EPP tsy maintsy misy secte mivavaka koa sy lalahy. Tanana manana izy eo. Dia manao fa tsy mila olona mahay be, dia mandana jereo hoe mahakaiza io. Misy secte tsy fantatanana, ray telopolo, ray dimapolo, ray folafolo. Rehefa mandeha mitoteny amin'ireny zanakakely zany reo dia mahita an'ireny EPP reny izao olona. Rehefa mihaino an'ilay toteny, mihaino an'ilay vavaka ataon'ilay olona dia miolona hoe raha fitokona vavaka tsara fa tolotolo reny satria sady tsy ady tsara ianao. So dia mietrika ny fanamasina! Mietrika ny fanamasina! Mietrika ny fanamasina! Zany atao anatin'ilay tokavava. Mietrika hoe ny fanamasina. Ka dia izao zany tanto dio tsara amintsika protestant. Rehefa miteny ianao hoe fanompom-pivavahana protestanta, tsy fanompom-pivavahana fanompom-pivavahana protestantana amintsika protestanta. Raha tsisy soratra masina vakiny, ary raha tsisy soratra masina tovina. Zay mampiha fanompom-pivavahana. Amin'ny katolika tsy lamesy io raha tsisy sakramenta. Tsy lazanao azy tsy manino fa amin'ny avana katolika ny mahalamesa lamesa dia ny sakramenta. Amin'ny protestanta ny mahafanompom-pivavahana amin'ny fanompom-pivavahana tenin'Andriamanitra vakina, tenin'Andriamanitra tovina. Avadino mety mampiheno io hoe fanompom-pivavahana zay atao mety zany sara. Dia rehefa mihaino amin'izay ianao anatin'ilay toteny satria ireo fa niloko zany. Ianao dia mpangarotra, atao daholo tsy maninona. Tokony ho toriany zany fa ny filazantsara anankiray. Dia ny tompony teny aminao manao hoe izy ny lalana sy fahamarinana aby fiainana. Ity ny lalana ka andeha. Ny didin'Andriamanitra, ny zava-dehibe amin'Andriamanitra tsy ny fanameloana anao, fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanafahana anao. Noho izany ny didy tsy zioka koa rehefa ao amin'i Jesosy. Ny didy tsy zioka rehefa ao amin'i Jesosy anao, fa fiaina ny didin'Andriamanitra. Fiaina. Maka fa Jesosy koa namandrika an'i Jesosy. Tena Jesosy manao hoe Jesosy fitiavanay hoe inona ny didin'Andriamanitra? Iveriny ka fa dombony ny Jesosy. Na rehefa fitian'i Jesosy ilay didy, inona nampiana Jesosy azy? Anankiroa. Inona izy? Tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra,
sy ny herinao rehetra ny sainao rehetra atiavany agiry le didy miasa le didy action le didy fa tsy hoe fandrarana aike le didin'andriamanitra mampirisika atsika hiasa fa tsy mampirisika atsika tsy avana inana iny rehefa tezaina amin'ny didy isika didy fandrarana dia zao tsy manao inina iny fa olona lasa pitsikery ny olona mahafantatra ny zavatra tsy atao fotsiny rehetra io tsy azo atao zay tao anatin'ny olo dia zao olona pitsikery tsy manao ininina pasif reo dia mahita sotope lehibe ina faminany valana voalohany ty rehetra zany nderehetra sampanamaisoneka ny fotoana ela tokateny fa manina tsy atao manao hoe tsy mandainga ny ty na hoe azo mandainga ny ty tokateny ty dia zay hoe tsara lay affirmation lay didy milaza zavatra hoe tokateny zany ny didy amiasy tsy misy hoe fandarana fa hoe tokateny ny didy andrabiby sy zava-maniry ny didy zany hoe lay tokony atao tanonareo iava peneteny tanona mitandina ny didin'andriamanitra ny tanona mitandina ny didin'andriamanitra dia mahatakatra voalohany indrindra no ny hevitr'andriamanitra momba ny atao hoe didy inona ny hevitr'andriamanitra momba ny atao hoe didy fa mpahafantaranao manao hoe ny didy zany dia manao hoe ity le tokony andehananao anaka ary ity kosa no tsy tokony io avana ity tokony andehananao ity tokony ataonao ary ity kosa mifefy tsy azo andehananao ny didy folo zany na ny didin'andriamanitra dia mampahafantatra ny lalana tokony izorana azay mahatonga ny tanora protestant mahatonga ny tanora kristianina responsable tokony andraikitra izy satria nitezaina ahafantatra ny tokony atao amin'ny voalohany ary tezaina ahafantatra ny feta tsy azo ivana zay ny fonatana protestant anareo anakray ny ary zao fa izao ao anatin'ny misy mpanambiana ka tsy hoe vatepoena vatepoena dia zay fantatry rehetra vatepoena dia nampianatra mahazava-lehibe hoe devoir miadiky miandakitra amin'izao antsika zao olombelona na ny tanora dia manaky azy a dia ny droit inona ny zo inona ny tokony ho anahana ary izay eo tsika izay manakaniva no mibaiko ny olona kehitry manao zavatra dia izay mafantariva na hoe inona ny tombontsoako amin'io inona no azoko amin'io inona no terapimoany ary zay izay eo tsika natao mitako izay zay manakaniva ny vizina zay miaina ny olona mianao kehitry dia tafiditra ao anatin'ny sainy taloha so anatin'ny sainy mpino zany akehitry manao hoe aza manao zavatra na tsy izy tombontsoanao inona zany mba azoko aloha zany dia inona moa zany inona moa zany tombontsoa inona ny doar inona ny tokony ana inona ny zoko dia mbola manao hoe alohan'ny ametrahanao fampitaniana ny zonao ny tokony ho anao dia mametraha fampitaniana inona no tokony ataonao inona no tokony ataonao alohan'ny mametrahanao fampitaniana manao hoe inona ny tokony ho alohan'ny inona no tokony ho inona no ny tokony atao satria ny olona mandray hoe ny tanora na ny olona mahafantatra hoe inona no tokony atao dia mahatsara hoe olona efa mandray izy raha manena mpanotanitsika manao hoe inona no tokony atao tompo dia zao satria na ntsaraka manao hoe efa nandray ahy tsy hoe mbola voandray ahy fa efa nandray ahy amintsika tanora protestanta amintsika tanora kristiana dia zao itsika tsy mbola voandray ahy fa itsika efa nandray dia mametra mpanontaniana manao hoe inona andriamanitra zany no tokony atao fa zay efa nandray ay ny didinao tsy didy famonoana fa ay ny didinao didy fiainana dia tiako ny didinao atao tokony iraketako
teninao Davida mba tsy hamitapao satria ny lalanao dia tsy zioka fa ny lalanao mididinao fiaina. Amin'izao tonga dia midimy folo io misy efitra teo ariana vao mierina mamaky eny izy. Amin'ny tonga dia mety folo ny faharoa dia misy azao teny izao manao hoe toa tena bitsika izy le vola eny aloha fa tsisy zao no tonga dia mety folo andiny faharoa moa Jesosy ny sapany rehetra eo amiko izay tsy mamoa, ny sapany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorina. Hatramin'izay nandritran'ny 18e siècle na 19e siècle dia ny hevitry teny io a dia izao amin'ny heviteny rehetra dia izao ny hevitry teny io nandrikan'ny fiangonana azy dia hoe satria le sambana zany a mitsambana amin'ny Jesosy dia rehefa tsy mamoa izy a dia alainy Jesosy mody any aminy. Ilay hoe esorina dia alaina mody any amin'ny Jesosy, alaina any amin'ny fahafatesana zany mody any amin'ny satria tsy mamoa. Fa ateoriana rehefa mijery manokana mijery dia kay tsy izay midika. Tsy hoe rehefa tsy mamoa moa dia alainy tompo faty ataony tompom-pinompona mbola tsy mamoa. Tsy maintsy mamoa aloha vao alaina maty. Fa izao lay teny ao hoe esorina mahafinaritra be midika io. Aireo izy amin'ny teny grika zany hoe amin'ny teny frantsay élevé zany hoe asambatra. Ao amin'ny tokotany teo ao tsy trano tao misy voaloboka zay kamo be misy olana namboly azy tao tsy misy mpiambina namboly areloka. Dia izao dia manjery areloka moaitsy aina kelikely kakana zany tsy mahavatra manao an'ilay tarantarany dia lasa ilay voaloboka nandady tamin'ny tamotry hoe voatavo hoe dia nandady tamin'ny tany ilay voaloboka. Ary nandady tamin'ny tany ilay voaloboka dia tsy misy voalona kely baravety any. Ay ilay voaloboka reny rehefa mandady amin'ny tany tsy mamoa. Ary zay dikan'ilay teny hoe izay sampana tsy mamoa dia akarina. Rehefa akarina ilay tamin'ilay akarinanao ilay sampana voaloboka ka asianao taratara dia izay izy vao mamoa. Zay dikan'ilay teny. Andriamanitra zany tsy manao hoe enao nandika nidiko tsisy lako anao maty enao ratsy tapahako enao tsisy ilana zany enao misy afo be miandro anao eny afo be misy any mokazava ndresy Andriamanitra tsy azo vazovazina Andriamanitra masy. Fa izao mahamaika an'Andriamanitra tsy hanaritsika any amin'ny afo be. Mahamaika an'Andriamanitra ny amoaza. Tsy anareo mifidy hafazaro mifidy anareo analenareo mba amoahandesy mahamaika an'Andriamanitra dia ny hamoazatsika. Tsy ny fahafatesantsika ny mahamaika an'Andriamanitra. Tsy ny anaritsika eny amin'ny afo be ny mahamaika an'Andriamanitra fa ny hamoazatsika. Dia tonga Andriamanitra nanandratra anao napahakatra anao. Zay ny azo fizarana Kristy. Zay ny teny teo anereo amin'ny teny grika dia zay hoe nakarin'Andriamanitra dia namoa. Zay ny Andriamanitra fitiavana. Ka raha mijery ny didin'Andriamanitra ianao, ny didin'Andriamanitra dia didy te hanandratra anao hiala amin'ny vovoka ny dika teny hoe Filistina fahavarona Israely izao le olona manontoro mampisombovoka anao zay raha teny. Ary matono menarao nampandady tamin'ny tany tahaka ny vovoka dia izao ny fahotana dia mampandady. Ny fahotana mampisombovoka, ny fahotana manety. Fa izao tonga Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy nanandratra anao nampisotrotra anao ary zay ny didin'Andriamanitra dia didy mampisotra. Ny olona manana etika zany dia tsy olona maro. Ny ahafantarana fa olona manana maha ianao olona mihaja ianao kristiana ianao dia ianao manana lalàna, manana fomba fiaina, manana morala, manana etika. Maly tambaramisy tambaramisy ny levant conférence tahaka izao dia miady mambotately a midimbatsika fa
dia amin'ny ena ratsakafefany a mbola eo aloha ny travaty faravorana le azy rehefa nale problème efa iverina ody a amin'ny ena fitoratotavoangy a zao ny ena ratsakafefany ody a duovirana tongany andravaly amandravampiavahana ka koizy tobily ty tsy tongany ana fotsasany eo le tena miany le vahoakan'andriamanitra pasteur enajanoko teo tanolona travaty farafora de lasa letra fa tafily nyambanimany eo a fiarotimo zany mbany zo eo le azy fanjo tonga teo tena teo de misy olona le miaky misy alefany am'rafiny miakatra makatia katolika zany misy resafanalala kely misy fiarakodia anakiray lakosy anatinio anatin'ny tovady tonga vamosa votoanao miaky mipakatava izy tsy fantatso hoe izy amany izy misy tsy fantatso telo manoty zany telo manoty zany miaraka amin'ny pastoral mandekotra inomoto okizay zay fotsy teneniko io okizay nahampizay fa izao maharary fiarana maharary lehilahy lehibe ray mpianakavy eo masona olona be lehibe mijery tsisy asa miady miteny manoty nididy nafatarana fa olona voatay zay zanak'andriamanitra io dia tsy hoe manaja nydidin'andriamanitra ihany fa olona manana moraly le ny vazana tsy mivavaka zanaka vazana tsy mivavaka fa mivaza fa afakely manana moraly izy manana fomba mifeteny izy manana fifehezanteny izy mahay manirateny izy fa isitraka dia zao sady tsy ajaitsika ny didin'andriamanitra ny tsy ajaitsika ny didiny fiarahana ary tsy ajaitsika aza na ny didiny teratsika mbona menakredany atsika rehefa zeo nateny izy atao miary tatarahina natokana manao sainy any didin'andriamanitra satria mahita tanora be ary eto dia misy fotoana nalaza be le saintro sida dia zany dia mpamorona ira SIDAko fa ny fahalalafana saindro fa sainy any didin'andriamanitra tiaka sainy any didin'andriamanitra
menamena say ihany ny didin'andriamanitra zay moeteo otsika manao hoe mandapany voalohany tao manao hoe ny toetsaina ny teolojia ny filozofia tokony mitakatrao rehefa mijery ny didin'andriamanitra anao dia tsy zio fitiavana ary ny firazantsara dia mampafantatra anao fa tianao andriamanitra na efa nandalo tamin'ny fahotana azy anao dia mamaky n'andriamanitra ny anarina anao za tiatiana fa zao efa nididin'andriamanitra koa ny afako dia zao laza tanjona ny antsoina hoe manota voalohany indrindra ao am-baiboly ny antsoina hoe manota voalohany indrindra ao am-baiboly dia zao tsy mahatratra tanjona arabaka teny zay tika ny hafandray moa hoe mandika sivakon'andriamanitra otaka ny teny misy lehibe zany hoe misy tanjona ny faritanao na misy tanjona na misy andraikitra zay tokony tanjononao dia tsy tratranao izy dia zay nantsoin'andriamanitra tanora eto Madagasikara isaky ny 20 volana ka hatramin'ny 400 volana dia izao misy malagasy teraka ray tapitrisa eo azo no saretsaina ve zany isaky ny 20 volana 18 mois ka hatramin'ny 400 volana 24 mois va hoe 2 ans et 1 800 000 à 1 million 800 2023 teo izy 400 000 hectares, 500 000 hectares, et 2023. Olona ke zany azo no saretsaina ve hoe isaky ny vadika indroa taona na raiky taona sy tapany nisy olona ray tapitrisa Madagasikara aiza misy ekoly anarana zany aiza misy hanina hoanina zany atsoaty aiza misy asa omena zany afaka 20 taona aiza ny fiangonana iangonana zany aiza ny toerana hitezamana zany raha tsy manana mahatalana tsara ianao manaka raha tsy hainao tsara mitonga amin'ny fiainanao atao anatin'ny 10 taonao avy fa misangisangy amin'ny fotoana dia sahirana no sahirana tanjona tena Antananarivo biblioteka lehibe anakefaka satelo ny anarana any amin'ny taona sivifolo zany taona valopolo zany hoe taona valopolo sy nytelina ny any zanatety fa izao tsy mivo reo tsy mivo centre culturel vahiny fotsiny arana efa dia bibliothèque municipale dia bibliothèque nationale dia tsy ny ampy kely fotsiny alliance française ny site bibliothèque en science scientifique zany fa tsy miova mihitsy mitombo filomanosona tena Antananarivo nandritra telopolo taona efa taona tsy miampy aiza ny toera fanaovana fanatanjahantena sotsika misako zao ny bavambola raha mandeha makeny terrain de foot zao diany bavambola fitoalina liady enalina liady sy miakan'izay dia hoaiza nanatanao zao hoaiza mila mampaniza ny mandreny inona moa zany zao ny ataon'reto zanantsika reto rehefa mialana izy nandray ny fiangonana variana nandray ny fiangonana tsy mahatsiaro hoe manana anjara n'reto zaza teraka ray tapitra isaky ny taona sy tapana isaky ny roto matsiaro zany fa tsika fiangonana fa nandray tsika finaritra manao mpitrampo fiangonana appli vaovao 4 sisy fa adinitsika ny andraikitra ny fiangonana ampifanana dia mafy be ve ny hoe fiangonana ray aman-dreny na mitaizatan'olo lehibe makoay daholo no ataona be lehibe reo hoa izy reo lasa tsy manana tantona izy any am'vanarepiteramasina zany ataontsika hoe activité na fitezana tanora ivelan'ny fianarana zany fe salle de sport, salle de danse, salle de programme ping-pong, terrain de foot, isan-karazana bibliothèque
eto Madagasikara za maninona raha tovisaky ny fiangonana misy salina fanaovana échec, salina fanaovana ping-pong, salina fanaovana tsy maninona mihitsy, fanaovana jeu, salina fanaovana muzika, fanaovana danse, fanaovana théâtre. Aisany fiangonana. Rehefa iny ny fotodrafitrasa, fa le fotodrafitrasa olombelona voalohany indrindra aisany. Zay mahatonga ny malagasy sakelana. Satria tsy hoe ny fahaizany maha-olona ny tsy hoe olona tsy hoe tête bien pleine fotsiny feno fahalalana haiko zao fa le fahaizany aina le fananana ilay tanjona hoe rilana kaizio le fananana sotoavy mamelaka fanotanenao reanao mamety zay rehemakeo mametsinana ro fana fahinana natona lainate aratsy tena vitatsika ve nanomana tovy hoe natoerana fianarana ankizy vakodraza natoerana fianarana atao hoe amina fiangonana anankiray dia misy batterie misy muzika eo l'église avy mianatra eo mivelively batterie izy mively muzika eo izy zinamon'ny olana sarotra be ve zany ny fiangonana sarotra be veny rehefa mirava mianatra dia eo ausolo fitiavana nanona kely no tosy eo club amin'ny FGTM zareo iza totakana fotoana da zany dojoany resaka ny terrain de paraxine ny amalitsika marina fanamasikotsika fa zao zava-dehibe izy Soatra Masina iainana midika maro dala ny fiangonana atao aiza ny tona bebe rina iamandreny ataotsika aiza ny tona bebe mora amitsika miteny manao morala miteny hoe atao vodidin'Andriamanitra hone psychologue anakira sady psychiatre ny tena manao hoe zao no misy izy io tsy ny zava-dehibe amin'ny sy ny tanoa tsy ny teniteneninao fa ny olona ray tahaka manahoana ny fiarahamonina menimena be tsy manao tena very le père ny tanora kehitriny tsy mahalala fomba tsy mahalala miarava mandany amin'ny sofotoka fa iza no ray tahaka aiza le repère aiza le mahadarana izy io aiza le mamonona azy hoe ity le tanjona ny vazana makahy monina vakoa malagasy any mampiavaka azy dia zao malagasy rehefa mandeha ohatra hoe mandeha ianao makitsy amin'ny fahasambainy aby dia rehefa miteny malagasy moa zao miteny olo malagasy mandeha ianao mivoaka hoe valavarao dia lekandrefana dia tonga raha ohatra ka vazana teneninao fa mivoaka ny valavarana anao dia totorona droite dia tonga ianao zany hoe inona mahasamy hafa azy ny malagasy rehefa mandeha dia any varatra any atsimo atsinana andrefa aiza ny varatra aty aiza ny atsinana ato zany aty zany le varatra zany hoe ny mahadarana ny repère amin'ny malagasy ivelan'ny tena tsy ny tena ny repère fa ny zavoka manodidina azy zay malagasy zay ny tamany voatra zay mahatonga malagasy takatahaka tsy ratsy zany aminy dia zao ny ahafantarana hoe ity tokony atao dia zavatra ivelany tena mijery manodidina azy aiza ny misy tena fa ny vazany tandrefana tsy zay ny tandrefana zaty aiza ny gauche ty droite miteny izy hoe mandeha dia agateka vana dia manatea amin'ny vazaha dia ny tena ny repère zay mahatonga hoe raha mitanisa verbe izy dia manomboka amin'ny jeu fa amin'ny malagasy raha mitanisa verbe tsy manomboka amin'ny jeu rehefa mitanisa matoateny ny malagasy tsy manao hoe no hoe zany olo fa hoana nona raha iatao aloha ny voalohany indrindra fa tsy ray zany tsy ray mpanao tsy tovy mihitsy le fotokosaina dia zay mahatonga amin'ny malagasy hoe rehefa mandeha izy dia mitady inona foana tady repère izy very repère le olona nahoana mahavery repère tanora very repère izy satria tsy hitan'izay ray tahaka amin'ny fiarahamonina mijery izy mpangaraka sy jilany mijery izy mpanao kolokolo mijery izy olon-dehibe miteny maloto mijery izy ao anatin'ny tokantrano vady azy ao anatin'ny tokantrano vady sisy ahoana mono anatin'ny izy manontara dia mitenitsika nareo manao hoe nareo raha tsy taizy iza le ny taizy tena mba nanao vetsika tsy eo mamao
tsy manao maivana sy ny tanora reoresahany tsy fahampitanjanao anatiny fa tia ametraka ny hoe maika ny fanarehana ny fiainana ary tsy ny fifanoizatsy ny zava-dehibe any Senegal Senegal le sport lehibe afaka resaka ianao natovhoe Nigeria manana zany Senegal zany a iny Madagasikara lafo be mitona fitopolo valopolo zao tsika miresaka zao 7 isanjato raha tsy roa amin'ny 7 isanjato ny zaza Senegalais tokony hianatra any an-tsekoly daholo mihoatra ny 3 amin'ny 7 isanjato ny zaza tokony hianatra ny Senegal any an-tsekoly daholo Senegal no resaka fa efa tsy mahatratra 5 isanjato ny zaza malagasy tokony ho any an-tsekoly ny tsaritsika miresaka piano zaza dia gaga velona dia arahoana no atananatsika eo afaka fotely fotoana anao iny eto ny tifely nosy itsika nosy tsy azosika saratsaina mihitsy zany atany atao ve mialetsy taloha telopolo taona lasa aloha zao sasany anarake zany le sisy olona tsangatsangana lahadeliva lahabe intavatotana niny makasary zany afamakakely zany zany fa misy olona tanjobaty zany zao tsika miresaky zao aizany tsy fely aizany fely tena mahatsiara zany hoe tsika ray aman-dreny manao hoe inany hoaizany zanakatsika hoe raha masy manamiratsika rehefa azo vatsainy zay zavadraidraika mandrisika anao hoe nahoana tsika tsy mamono mihitsy Jesosy hoe tsy tia tsika tena tianao Jesosy misy martyra ty tsy tian'Andriamanitra ve tsika aza manamelaka an'Andriamanitra amin'izany tsisy firenena tahaka ny Madagasikara men'Andriamanitra zavatra rehetra Madagasikara fa ineny amiko ny filazantsara ve tsy nitorina teto tsia torina ny filazantsara fa inona ny olana manino tsika tsy manjaka ny zavatra nahoany tsika tsy miara-monina dia zao ria satria tsy mazava tanjo tozy atao daholo dia zay tonga tsy hoe mitsona hoe manoto midijany dia mampanarana hoe tiany atanjo mahafetsy raha sy devoly dia zao takonany foana itanjo ianao zany sotanana hoe ny fanekeny bikoina ny atanjo fanekeny mpanday ny atanjo fanekeny batisaky atanjo ny fanekena kristiany zady Jesosy tompo tsy mpamonjy avy velany ekasoko ny famonjely tanjona ke zany ekeko ny anoko azy amin'ny foky rehetra zady hiezaka amaky baikoly isan'andro tanjona ke zany fa niafatsy amin'ny devoly dia zao tapona ny tanjonao raha voatakona ny tanjona very le père anao inona ny fomba ataon'ny devoly ho anareo tany anaponana ny tanjona ka manjary olona mora lehibe rehefa tsy mahafantatsony inona iza hoaiza inona mahazara dia zao ny atao lehibe ny atao lehibe nanankiray ameny izao lay toetra lay egonao lay ampiponao zay matongatsika ohatrany lay ampipo lay mora tohina lay ty sekoseko lay ty fleareany io akiasainy devoly ampiasainy devoly le hoe ianao vetsy ao atokantrano mangefa lehibe dada sy nemozato mabetibe dia anao natsy lo le teny an-tana dadanakosy teny dadanao za efa lehibe zaza tenitenena zao efa mahafantatra tokony atao koa tokony atokantrano anao zany teniteny hafa nanao hoe haroferana hoe mampajery hoe zaza teniteneny zany za efa lehilahy lehibe efa fantatra tokony atao ary dia rehefa tojo amin'izay la ego le susceptibilité le toetra mora tohina dia manjary manindra rehefa avy eo adiny le tanjona hoy atao am'izany exupéry maka ny antsoina hoe olona mifakaty rakizy lipivady dia tsy hoe olona mifampijery koy fa olona miaraka mijery tanjona io ny zava-dehibe rehefa mifakaty anao sy mivadinao na ikosan'ny namanao na itsika samy fiangonana dia zao tsy naniany mifampijery ka fantazo ny jerety pozinao
ka efatsike fa ny mamaky hoe inona ny tanjona imbona miara-banjona le tanjona imbona zay Jesosy iany teo ty vola zany ina tanjona sy ty ambony tany na ina ty ambony tany Jesosy zany tena maro ina fahatanareo azy ina cheftaine parzany na dia reraka azy na mbola azo meriva cheftaine parzany tsy cheftaine parzany ay cheftaine dawa ina natonga ny Jesosy tety ambony tany mitady tsy hamonjy ndray maky Jesosy nohony manomboka tamin'ny lahady 14 teo ny lahady avelona manomboka zany karenantsika kristiana nohony Jesosy ramaka tanatry tena zamonareo azy tanoronareo tsy efa midrina ny teninareo nona be Jesosy rehefa nohony Jesosy dia olo ampakafana Jesosy nohony perta be enao izao teny tonga mofo vato tany hoe vato io ataonao zao fotsiny croissant tonga dia mimoenao croissant da zany io tsy vato itsy teny fotsiny anao mety faiky tonga dia mivoaka mety faiky fa maninona tsy ataonao zany Jesosy fa inona ny ataonao Jesosy ianao hoe dia manaiky noana fotsiny tena tsy azoko mihitsy anao Jesosy tena tsy azo teneny fotsiny io dia vity fa tsy manaiky Jesosy fa nahoana Jesosy tsy nanaiky tsy satria teny bevolo io fa nahoana Jesosy tsy nanaiky inona moa malaza zany kosa noana izy aina zavatra tsy mangalaka izy tsy mamon'olona izy fa manino izy tsy nanaiky tsy mety zany fa ahoana koa Jesosy zany tonga dia priara tonga dia mivoaka fa mofo topay izy tsy be tsisy verana fa ahoana azy satria ny antodiany Jesosy ety ambony tany tsy hanao fahagagana ho an'ny tena ny antodiany tsy tonga ety ambony tany Jesosy ho an'ny tenany tsy hoe Jesosy anao zay mahafinaritra azy satria dika ny fangamalay dia manao hoe aza mandefilefy ianao Jesosy anananoky le pouvoir any aminao le pouvoir mba ajereo ny teny charité bien soignée commence par une mot dia izao mba ampiasao ny teny mba ampiasao ny tena hoe mba ajereo le fotompitsy ho an'ny teny mba ajereo le izy hoe any tenanao mba tsy mbino ny tenanao mba ataovy izao perta be anao mba tiantoka ianao fomafy ianao any aminao le fahefana any aminao le fahaiza any aminao ny zavatraika nefa ianao tsy ankokela Jesosy manao hoe tsy sahany alefa tiana tsy charité ianao ataole zany ka hoe dia manomboka tiako kely nalefa tio Jesosy ho anao nandiamana ho an'ny olona nandiamana teny fa tsy ho azay tika rehefa kafanafano manao hoe miakareompilikamby reno raha mienjera le amara anao Jesosy mandana mpidia fa ao ny enjery Gabriel mitady anao tsy enjery Gabriel Jesosy azavako be tsy hoe tsisy enjery Gabriel fa ino andraman Jesosy ane izy lasa Jesosy mpanao inona mpanao siky Jesosy mitady inona mitady zaina hoe iny any Jesosy anay dia be ambony bravo Jesosy zany ka Jesosy dia mitonga inona no zany Jesosy ataoko inona voninahitra ataoko inona tera ataoko inona fireriany tsy lako zany nanana zany etanetany fa ny alefa ety ambony tany amonjony dia izay manaka manakona anao tsy ahita le tanjona sy ampisinao izy ampanadinony anao ny voakanao ampanadinony anao ny may anao anao dia adininao lay anao adininao lay tanjona efa miazo fijaliana Jesosy izy temanao hoe idinana tatia tsy azo eo miazo fijaliana izy temanao hoe tsy azo may eo anao nanato tsy anao hoe midiny ao efa eo miazo fijaliana no zany
tanora manana tanjo rehefa miteny tany manodidin'andriamanitra manana tanjo raha tsy manana tanjona ianao resy eto amin'ny tany rehefa manana tanjona ianao ny egoanao foana tsy ny egoanao sy ny fihetsem-ponao no mitonga anao rahainao ampiasana mety ho voaikikana ndray ambaninana ndray mety jereny olana nay pôzy fa tsy mampaninana anao zany satria anao manana tsy maninana ambaninao androany tsy maninana tsy mampaninana zany fa zao ialitao satria zao manana tanjona mandeha tokotany tsaky ny olana tsy nahana foena taksy be androany tsy mampaninana zany fa zao manana tanjona ary iainako be zao lay fahatongavako amin'ny tanjony dia mandresy zay zao ny anaka mipe tamipe zay tamsute zay anakabiazana bolona be pitazana nareo zay rehetra dimapolo taona anakabiazana tamipe dia manino zay zao titondrona manao mety tsy afaka miandra ny sekoly ambony any any vavy ianao na miandra ny sekoly ambony any kristona na tsy fantatra fa izao azonao atao tsara manatakatanjo fa izao ny olana dia izao indraindray ny egoana miasa ny sasany dia zarina tsy atao an'izany za tsy mampanin'izany pastera masitra vely tare masitra vely zay ary zao dia zao ty démission fa zay ary izy fatana ny démission dia vo mivoaka varavarana mitonotony le fo vaizany zany nasao satria ny egoanao ny amponao ny fréaléanao ny nofonao lay nofo lay adama zay mahatonga ny jesosy nanombola tao amin'ny azo fijaliana mba tsy hatonga lay nofonao no mibaikranao mikatakona lay tanjona tian'andriamanitra tongavanao tianao no sambatra tia milananakandia lalàna tanjo dia manana tanjo azo ny tanjona zany enao no mandrafitra azy enao sy jesosy azonao no fisiny jesosy ny jesosy manofy miaraka mba atao fitonga zao azao ny tanjo io tsy miankina fantatra raha tenjeny reo jereo tantara Barack Obama ange tsy olona mpanankarena Barack Obama ange telo efa taona dia fanolozandray jereo tantara Denzel Washington jereo tantara be dia be ny olona ohatra zany fa izao zava-dehibe izao tsy manana nofo isika tsy mahay manonofo isika fa lasa miatrika lasa fiainana ny tolatsika dia mitomany nao any dia mipatrapatraka ny olona dia andoatra dia trakalana dia taizanao zafona le dia mitomany anarary atsika hoe tsy ohatr' zany ianao aza magnano plainte rasy ny taraina ohatr' zany raiso ny hevitonao noavinao eohatry jesosy tokony araiky aza venany avy zany mitonga ny fiainana manava zao manitra fa ahoana ny zaresenao ny resinao tsisy nateraka zany any fa manana tanjo tsy pilanin'andriamanitra miapanitra anao tandremo ny fitrately tandremo ny fifidianana ny namana tsy namanao no mifidy anao fa ianao no mifidy ny namana satsy miteny azy miavana olona rehetra vo manotokorobeso raha azy atao dia miavana fa rehefa tonga lay namana ny jesosy tsy anareo no mifidy any rehefa maizana fa fataka zao le olona fampisototoka fa tiky iny izy amin'ny io re tsy hibera rehefa mahaminaramiaramamozy mahay manova olona andriamanitra fa andriamanitra ngetaiza olona responsable andriamanitra nge tsy botonao sahatria nampiasanao koe andriamanitra ho alaika ny ty raha fisa dia mba hovay tsara efa misy tsara sy ratsy dia efa seny misafidy reo dia mbola le ratsy efa avenao misafidy anao dia mbola le ratsy ary vidinao inona ty efa maka fotsy
fa ahoana azy zany fa maninona ny tsylay tsara ny fidinao ny fidianao tsara mangatahana jesosy izao tiretirena hoe io lalàn'andriamanitra io a iainany dia manany ianao tanjona ianao aza miondrika ohatran'io ny hoavinao eo ampelatrananao rehefa toka eto reo zao raisaka dia mena alamozany any azonao atao tsara ny kristianina eny tafi fa ny olona resy ny olona miaina ny fahotana ny olona tany metsiny tenina ka zay ange zao zay nge zay no zany zay no kambotriko oiko zao oiko zay inona moa zay tsy anaka tsy zany a tsy zany andriamanitra ao andriamanitra manakare andriamanitra mifahazavatsay andriamanitra fitiava dia mandehana atao ao amin'andriamanitra manana valeur sotoavina aloha inona sotoavina zay kristiana zay tsy misy miangona rehefa lady zay mianana tsara zay tsy azonao amin'ny fisototoka tsy azonao amin'ny trôty zay ty nama manana valeur dia manana tanjo manakanakiray miana iny no manamiana ay Jesosy ino tonga miarina molona io zay Jesosy manjary Jesosy zay mahafapatoko Jesosy tamay Jesosy ampisan ianao le miteny teo hoe zay fomena safidy manjaratsara dia zay manjaratsara indrindra ay Jesosy eny hoe ay Jesosy ampisay eo amin'ny Jesosy manomboka fiaina rehefa ao amin'ny Jesosy ianao dia manana fahazavatsay manana tanjo ary ididin'Andriamanitra ay Jesosy Suka
Donc toeram-pamanantarana dia misy mpampianatra zany tsoin'olana tsoin'oleo mpiampianatra iranay zany mpianarana solfa zany fa mandrakantsika tsy nainina mihitsy ary tsy nay solfa dia misy pastera stagiaire zay tao amiko tao mahay mihira ino zany pastera janvelif mahira iny dia tsara feo loatra anao zany io zany mantsany andriky zaniko mahay mihira za tena tsy mahay mihira misy misy manareo sady midity misy raha tsy mihira daholo ty taretareta fidinina mbana iny mamarana tanora mitandrina mididin'Andriamanitra na ahoana anakirehefa dia izao na inona dia izao na maranitra tahaka n'inona any anao rehefa takonany dia vola mitanjona tsy hitanao na maranitra tahaka n'inona azy ianao na mahafanafo tahaka n'inona azy ianao rehefa tonga ny fakapanahy tsy voazonao ihany fitaran'Andriamanitra amanantsika ahoana ary ny fomba ina nataon'Andriamanitra ka nahatonga atsika afaka mahatandrina ny didin'Andriamanitra tsika zany resinahaka zao hoe ay didin'Andriamanitra hoe sitrapon'Andriamanitra io mipera ay sitrapon'Andriamanitra io manodalana ay sitrapon'Andriamanitra io tongolana mitondra hoe ty le izy fa izao ahoana ny fomba hiazonako azy hatramin'ny farany fa hoe tsy misy olombelona raiana koa deo hoe ty zany ianao ty telefôny tsy misy olombelona anakiray ara romanina toko fa fitopôly ka tsy manao deo hoe ty teopôly manao hoe ny ota dia ao anatin'ny olo ty ianao ty ny ota atao anatinao tsy misy olombelona nayanayana pôly ka tsy manana ota ny fahotana tsy anivelany tenanao aty diso mieritreritra manao hoe ny fahotana dia anivelan tena raha anivelan tena ny fahotana milamintsika azo ny fahotana antosy milamina nysdiso iza antosy aiza fahotana any mazakatsy mbola hoe no tonga ty miaina fotsy fa ny fahotana ho Jesosy ao anatintsika azay mahararazy atao anatiko ka le fahotana ao anatinao ao anatintsika le fahotana ale fahotana rehefa atao anatika dia izao tsy zavatra tsy mietsika koa Paoly fa miaina izy mifeha izy mibaiky ny fisainana mibaiky ny fomba fiasa mibaiky le mahaolona ty fahotana atao anatiko tsy hitako zay anosorana azy satria tsy hiverana izy ka hitako azy fa amosira diso zany mietetra aminao hoe raha anana tena tokony andraikitra mahampanotana hoe raha tsisy anao a tsy namota le ota ao anatinao fa inona ny antsika azy fotsiny dia hoe tena azy manakaratsy mahafantatranao tsy namota eny fiasana izy fa izao le ao anatinao no voalohany indrindra le fahotana azy lay natao protestanta protestanta dia izao nandritra fotoana ila ny fiangonana katolika sy tsika protestanta dia nieritreritra hoe ianao a dia tsaraina amin'ny zavatra izay ampianariko za zany pasteranao raha hivekanao na omperanao dia izao zay zavatra nampianariko anao no hitsaranao rehefa tsy nampianariko anao dia tsy tsaranao zay zavatra nampianarinanao ihany hitsarananao fa ny protestanta ranao hoe tsy zany no izy tsy zany tsy zany ny protestanta kany fa zany hoe ny olona mietreritra manao hoe tokony enjera maninona moa zany zanke raha ohatraka ny solitoka dia tatavikeky solitoka mazava ho azy tsy diso izary solitoka dia izy na mitara dia ka mandeha ho azy ke raha ohatraka hoe mpangalatra ho sasanaka ny mpangalatra ke mpangalatra zany bizina fideko manay dia bizina koa za zanatry zany hoe amintsika protestanta dia tsy mitombona ntsony zay hoe tompona ny raikitra ianao ny olona rehetra mety ho lava fa ianao tsy manakaso lava
na dia manota daholo olona rehetra ianao afaka tsy manota faentsika protestanta atompona ndraikitra ny fiainanao ianao alaka enao dia tsara in'andriamanitra na mety manota daholo olona rehetra tsy afaka mitena manao hoe ka ny olona rehetra dia jesosy nanota dia za kosa ve dia tsy mahanota ve anao kosa mangara tsy afaka manao an'izay zay nanota iny ona am' jesosy ka le diakonina kely le mpiandry kely amina kerena kely le manota koa izay tsy anao eny moa zany dia masaho azo misareandriamanitra any izy fa izao enao fitoratenanao tsy tokony miankina ny fitoratenany hafa mihitsy manana zay fahaleovatena izay ny protestanta zay mahamaty be ny protestanta zay mahatonga ny hoe tamin'ny protestanta naneran-tany tamin'ny faharoapolo ny fitondany États-Unis, Suisse, Allemagne, lo tany mbatata rehetra namon'ny tany protestanta satria nanome toerana zay hoe za sy zay soa mitondra ny fiainana za miankinamiko ny fahombiaza raha enjera dia any enjera za tsy enjera mitavika aby tabo za tsy akatahaka ny manana zay toetra izay nanafy ny protestanta ny anglisy protestanta ny anglisy nanana zay toetra tsy miankina izay satria zao resy lahatra izy fa ny fahotana le zao mahatonga ny olona manota dia ny ao anaty ao anaty azany ny fahotana izy dia hoe paoly manao hoe romanina toko fafito tsy ny tsara zay ny sitrako nataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako fantatro ihany le tsara fa tsy le tsara nataoko fantatro ihany ity le tanjona fa tsy fantatriany ity le lalàna fa tsy hitako fantatriany ity le mety fa tsy hitako ary fantatro zao fa ratsy fa ataoko ihany dia ino ty aminazy fa mpangarana reny tsy fantatra fa ratsy miala dia ino ty mahazo anto fa iny mpangarana reny dia tsy mahafantatra fa ratsy le mangaratra fantatro fa nahoana satria ty mbola ao anatiny ty mitay io paoly manao hoe tsy ny tsara zay sitrako ny ataoko fa ny ratsy zay sitrako satria lay ota zay mitoetra atao anatiko ny mampanao azy ity olo ity rehefa ao anatinao dia tsy zavatra statika tsy zavatra tsy mihetsika akory fa mampiainanao sy matetika anao mibaiko ny fiakanjonao mibaiko ny fitafinao mibaiko ny fomba fijerinao mibaiko ny fifandraikanao mibaiko ny fomba fanaovana zava ity ota atao ao anarina atao andriamanitra manaja safidy ny olona okaza andriamanitra tsirakira koko hoe andriamanitra tiany tiako atao dia zay tianako nao andriamanitra manaja ny safidy ary andriamanitra manana lalàna mampiandragnetra am'ty zao tontolo zao andriamanitra nanaja tontolo zao ny andriamanitra ketsiny mokisainasy dia okazava mo andriamanitra manao hoe zao ny olombelona rehefa manatsika anao dia vogripe loany mo lalàna ny natio zany fahazava andriamanitra fahazavan-tsay rehefa ohatra ka misezitra tsaramaso dia manarikiko manaposa lalàna ny natio io dia zato hoe zany sezitra tsaramaso dia rano kiko dia nikapohan'i Jesosy ianao ny olona tsaramaso ta dia mihinakiny idira moso Jesosy tsy hoe raha tsy fanahy Jesosy fa misy loa misy lalàna perak'andriamanitra dia ianao zany a rehefa avy olona ka mangatsika sy voakazana faola zao dia mangatsika ianao dia zao rehefa mangatsika ianao dia zao manaposa fa folokilipe anao ohatra dia zato hoe dia volana anao dia hoe tsakokanao alito tsahatra lalàna natio io dia misy lalàna zay namperak'andriamanitra ao anaty zavako azy ty tsy zay rehetra mitranga mitrampenanao akory rehefa am'devoly okazava fa tena misy mihitsy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao lalàna natio izy aminazy anao fa Jesosy tany anaty taingana sampikely tamin'ny tafidify dia tao anaty Jesosy natory Jesosy hoe teny misy tafidifitra fa Jesosy natory mipotra ny tafidify tsy Jesosy mihitsy nampisy ny tafidify izanapotra izy dia voly ve teo nanao vavaka hoe soa dia ny tafidify tsisy dia voly tena misy ny tafidify fa atsoka ho azy ny tafidify satria iny teny ohatra vanemoniny efa mahazatra ny misy lalàna ny zavaboary zavatra mitrano fiainatsika dia zao nasian'andriamanitra loa eto amin'ny tany dia misy zavatra mitrano fiainanao tena lalàna zavaboary vita fotsiny fa tsy voatery andriamanitra mihitsy ny namely ahy andriamanitra tsy manao an'izany anaka
nasiny lalàna ao anatiny tsy hoe tsy azo oaran'andriamanitra kory ny lalàna azo ny oarana tsara mihitsy zanatsika fa ny foto-kevitra lehibe dia zao tsy n'andriamanitra lalàna dia fatary tsara ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao manaka raha ngarareko ny titiavana misy fitiavana reo anao asany fipetraka dia mitsapity ny ambolanao tapaka tolaka sonsika pon'andriamanitra atao azaby kosa izy efa fantatrao zao fa safitonao no matokana io raha mifotoka ianao malala vo dia tena tiantsika pon'andriamanitra ny efa vatana fa fotoka matokana io dia aza atao hoe sika pon'andriamanitra raha ohatra ka mandeha zao misy olona mandeha ny arabe tsara izy tonga dia dominy le skotera vany sady ny telefôna no mandeha dia dominy le skotera dia enjetina hoe sikapon'andriamanitra tsy sikapon'andriamanitra fa sikapona iny le olona manoko tototo eo okazavany lesaka fatarao zany voka fiteny zany okazavany lesaka zany hoe ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika tena misy vokatra safiditsika okazava safidy ianao tsy mitambina ianao ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika mety vokatry ny safidy ny hafa ny ataketa ny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika mety ho lalàna ny zavatra atsoka fotsy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika mety ho pilamin'andriamanitra dia maiza mamantatra tsara fa izao mahafinaritra amin'andriamanitra ilay zao ny zavatra rehetra miara-miasa na inona loharany le fitrangan-javatra rehefa avoazana amin'ny fiainanao ny zava-dehibe izy izao tsy lay antony no miteraka azy fa ny zava-dehibe izao eo aminao Jesosy sa tsy eo aminao tianao Jesosy sa tsy tianao na inona fa atsonao disan'ny Abrahama tsy verana hoe andriamanitra tentany Abrahama hoe soy Abrahama anananatra ianao ary mifatinao dia hiteraka zaza mama amin'ny Sarai tsy nampitapany Abrahama ka Abrahama nampitapany lasa napakataniza napakatany aka io andriamanitra hoe tsy iziny nakatoloha tsy iziny hoe andriamanitra hoe Abrahama tamin'andriamanitra manao hoe tsaro vefa io Ismaela io re mba ipety tonga dia io atao le amin'ny fosiny atao le planinao dia andriamanitra tena tsy mety ataoko toka firenena lehibe any io fa tsy io le planina fa ity le planina fa nebaka Abrahama zavatra rehetra miara-miasa Davidy ino tsy nataony Davidy ery eny amin'ny lapa-panjakana izy rehefa avy toerana ianao a dia mahatazana tsy tazany rehefa eo amin'ny fahefana sy ny voninahitra ianao a mahatakatra ny tsy takatry ny olona ery amin'ny Davida ny olona rehetra tsisy mahita Davida nahita zavatra nenjeny Davida tamin'izy fa rehefa mibebaka Davida ny zavatra rehetra miara-miasa bebe ohatry petera kena andarany Jesosy telo olona mpitany nafo iny tena mpitany nafo zany hoe mpitany nafo mamindry mitrafitra koa zany petera mamindry io zay mampitany nafo miaraka ohatra nefa hitako ianao tena ianao koa namany olona io petera tena tsy fantatry tena tsy fantatry tena io zavatra tsy manao loatra fa rehefa mibebaka petera ny zavatra rehetra ny zava-dehibe zany aza lany andro mameram-panontaniana amin'ny hoe iza no natongan'izao ianao no natongan'izao rano no natongan'izao aza any masonao anaka fa ny masonao dia izao mibebaka sa tsy mibebaka miaraka amiko Andriamanitra fa tsy miaraka amiko fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao ny zavatra rehetra miaraka sazo fantahina tonatra aiza inona ton'Andriamanitra nanarana teny tokonavina fantatrao le tsara fa tsy vitanao manao tsara fantatrao le ratsy fa ataonao ihany le ratsy inona nataon'Andriamanitra eo filaza soatra masina toy izao nitiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny zananahy tokony mba tsy vezika hatramina azy fanamena ty Jesosy tsy misy ota ao anatin'i Jesosy ty Jesosy tsy misy ota ao anatin'i Jesosy
eo ibola mamana to fahiny enevakitsika mamaratsika fazamatao ofateriny any fazamataraky maratsy romana toko fahiny tsisy romana kotifa lovakitsika ny romana toko fahiny hoy ny tenin'ny Paoly anatin'ny romana tsy fantatraro ve dia ny fatelo tsy fantatraro eo ve na iza isika no nataovatisa ho an'i Kristy dia nataovatisa ho amin'ny fahafatisana na iza na lany vavy na kely na lehibe na fotsyotra na mankiotra na italiana na frantsay na iza rehefa nataovatisa ho an'i Kristy dia niarana levona tamin'i Kristy tamin'ny batisa zay rehetra nataovatisa ho an'i Kristy dia niarana levona tamin'i Kristy tamin'ny batisa izy na leny faefatra dia izao andiny manaraka mba ho tahaka nananganana an'i Kristy tamin'ny maty no andrianantsika ny voninahitra sy ny fiainam-baovao raha miara-maty amin'ny Kristy isika dia miara-belona aminy koa isika inandika zany ty zasy ny fahotako ao anaty koa ty fahotany ty mibaiko ny fomba fijery tsy hitako zay alana azy za mitsaratsara olona za manamely tena za tsy afaka manao ninina za kamo za mora manamely tena mora manina zasy ny fahotany fa hoy Jesosy tonga izy maty tao amin'ny azo fijaliana zay rehetra nataovatisa tamin'i Kristy dia niara-maty tamin'i Kristy tao amin'ny azo fijaliana niara-nalevona tamin'i Kristy maty Jesosy maty amin'ny alalan'ny batisa amin'ny alalan'ny fandraisako an'i Kristy mahatonga miara-maty amin'ny Kristy izay maty dia afaka miota okolona meny vafi tsy misy maty moramorota intsony reo vita hoe tera le maty raha ka ty tera grave be le fataoza mbola mpagatra tsisy maty mamotatsony anaka izay maty dia afaka miota ny fahafatesana ny manafaka atsika amin'ny maty Jesosy niara-niombona tamin'i Kristy tamin'ny azo fijaliana maty Jesosy maty ary rehefa maty maty ny maty satria tsy misy maty manotetsony niaraka maty tamin'i Kristy maty aho maty fa Jesosy tsy maty foana fa nitsangana tamin'ny maty koa izy ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niara-natsangana tamin'ny maty miaraka tamin'ny fa niota tsy nitsangana tonga olo-baovao zany hoe inona ny nataon'Andriamanitra mba tonga olo-baovao ny rano zany foany azo fijaliana amin'ny fotoana nyresako ny Jesosy tompo sy mpamolana amin'ny fotoana nyresaka le famelan-kelika tompo Jesosy niara-maty tamin'i Jesosy vita batisa ianao niara-maty tamin'i Jesosy niara-nitsangana tamin'i Jesosy mpandeha zany tokanao niara-natsangana tamin'i Jesosy mpiandry ianao mpitandriny ianao kristianina ianao niara-maty tamin'i Jesosy aloha niara-natsangana tamin'i Jesosy afaka miteny takapoly tsy izaho ntsony mivelona tsy niota intsony mivelona tao anaty fa iza Kristy mivelona an'izay fotoan'izay afaka tonga olo-baovao raha misy olona ao amin'ny Kristy olo-baovao izy efa lasa ilay olo indro jereo hoe zany fitiavan'Andriamanitra jereo zany fitiavan'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay fantatao ilay tsara dia vitanao manao ilay tsara ary fantatao ilay ratsy dia vitanao tsy manao an'ilay ratsy ary sambatra menjera eny anao manao ilay ratsy dia afaka mibebaka hoe Andriamanitra izy zay mifola fa raha tsy ao aminao Jesosy tsy mahay mibebaka manamary tena foana mieketra ny tenanao tsara foana ary tena manao tonao lehibe tavakoana amtonao sifosy datsolivo tanany mpianatra ny université dia ohatra taminao olo fao alora mpiana tona sekoly tona efafika laza fa lay maka misy rirakira zolaovambela izany fifoazana zanaka farinena ingeny
dia lembaga misy fitrakina karakarainy kidy mbola lecture de la Bible. Onda koa zany tonga rehefa avy ao misy fikamana zay antsoina hoe valio fikamana. Io valio atoko pira tena université zany zay nisy anay le nisy any farany re naratsina manana tisoko zany taisa ny président am'izany fotoana zany président atoko pira hoe valio dia évêque anglicane zao hoe monseigneur Samuel zao président filohany tokopira antsoina hoe valio izy taorina nisy zana pastera Théodore tato Manavositra. Lei zany taona maira miazo ozy tamin'ny fotoana. Dia nankalaza vaky mitolaka man'izay pira tena nasana izy. Za nanamana dia nanamana zany nanamana nasa ray fitamana zay dia tamin'sika universitaire. Dia andosy sy rehefa afaka manarika nihinakira zay karakara mifanito dia mba afaka mananamana ve sy mitondra namana ve sy any fa rehefa misy folo mba te mitondra namana sy eny mba anotrona zany antytovolankely namako lakely namako zay kaefitra namako tovolankely io dia mivavaka isako toko amin'ny efitrano isako mitonga zany avy mianatra zany satria zay ilay efitrano tisy aloha mamokatra baiboly foana sy amponara mianatra ty zany zazany misy kristiana niany sekolalaga sy sasay dia bona mba mitronazy tononoko rehefa ingénieur ampifatako izy tsy tonoko hoe zany dia hitady atao mitronazy tonga zay hiditra atao any amphithéâtre za zany mitondra namako 7 ela-tany ampitaniko dia somary mahery sitraka am'zany io zany kelikely na ela be eo mpanao protesty mbola mandeha any dia raiky le sezy dakidaky satria moa tam'izany le seza le miaka miliotra tsy zay amphithéâtre dakidaky kokoa izy milaga zany lasa nasakalo mbola tsy mandeha ny rindakirapina zany ka dok raha ao mitabataba zany afaka ady ndraiky dia any andeha am'izay kofakiry tsara lotranaovany dia misy any dokotera zay tanao ny animation docteur Ferdinand manao ny animation dia nandeha le hira nandeha ny antso no hoe nanomboka ampilina am'izay fotrany misy zavatra rampangina ato anatin'ilay le conférence otrany kam'izay ohatrany tena ohatran'izany tenenyletonyrety zany nandeha kelikely tena maro ohatrany tena de kelikely le hira nanomboka fitsaka ataony am'izay zay folomena ta ohatrany tena marina ke zany teneny zany kosa de kelikely fotoana nanao antso ilay mpanetana izy any nareo nalay an' Jesosy zay fa kristiana mazava azy fa izao za tsy haiko zay mitondra teo fa za voalohany teo am'le za zany aby voabe mitsy re voatreo satria re voabe rity za ny voalohany andeha natona teo tsy fata hoe mitondra fa zao koa zanaka fa kristiana vitabakisa fa ny fijoko teo a tena nanova zavatra betsaka atao amin'ny fiaina nanova ny zavatra tsapako niofo tonga dia nafantatra manodalana hoe zao tena vao antso mitandrina fitaona fianarana dana fotoana toeram-pahamanana mitandrina zao misy raiso Jeso atao miny Jeso io la reta mosesy mimena fa hoany anao tsy omeny eny tsara ataovy zay asaina atao anao mandehana amin'ny fitiavana mandehana amin'ny fifahina atsao tavasiny tiavo ny fiangonana dia ataovy mandrakarifa hoe za rehefa lahatsy mitsy nama za finamana raiso Jeso dia mandresy dia hitanao nalasolona eo manomboka ilay fiaina
Tanora razandin'Andriamanitra tanora rehefa nandray an Jesosy zay. Inona ataonao manaraka mia? Raiso Jesosy anatin'ny tononkiri ty ho anao vitanina. Raiso tonony ao am-pono anatin'ny tononkiri ty manao hoe za Jesosy andray anao, za Jesosy anompo anao, za Jesosy hiaraka aminao, tiako miaraka aminao, za Jesosy izao anompo. Fatario amina ataovy mpandresy, ataovy mamiratra, ataovy fantatry zao tontolo zao fa tianao za Jesosy. Tsy maintsy dorina ny filazantsara. Jesosy ohatranao zay mety fotoana menao anay ity. Misaotra fa te hitady ananay ianao.
tsy andehananay amin'ny fahazara tsy tanora baiko ny fahazarana fa dia tanora baiko ny fahatakarana ny sitraponao izao reo ny amreto zanakao reton'andriamanitra anatika ity fotoana ity nitaonao atsiavy fa ny tanora mitandrina didinao dia tanora manana Jesoa tianao andriamanitra tianao mihoatra ny zavatra rehetra dia omenao filazaratsara mitoera Jesoa anatin'ny fonony tsy taray avy ianao dia aoka ny tanoranay ho tanora endry ho tanora vanona azo ny firenena iankinana azo ny fianakaviana ianterana indrindrindrindra azo namandriamanitra itokisana ny tanora tsy ampitondra enatra nao lana zay mitondranao azy sa ijoro-davolombena amarino hoe ampaherezo hoe asondroto ny tanora manatrika Jesoa mitokatrano zay manatrika tondray mandarana ray mandray manatrika rehefa amatoratsay ataovy afaka amin'izay mamatotra azy afaka hitaizany amponony amin'ny fitiavana sy ny fahalalana mivorona ny atakanampianarana nay manao hoe mamasiny mitonga ny fitokana atao amin'ny sitraponao mety atahakaametray ny amin'ny sasa ary mamelana tahaka namelana izay mety ataminay ary aza mitoranay amin'ny fakapanafa manafahana amao fanjakana sy ny ary voninahitra ity miaraka aminao Jesoa. Koa tsy dia maretina tsara mamety fianarana androany. Omany.